salamo faefatra amin'ny telopolo ka ny andininy fahatelo ovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Miara mankalazan'i Jehovah amiko ary aoka hiara manandratra ny anarany isika. Izany salamo nataon'i David zany no hiara banay anareo indray amin'ity takariva ity, ary hanasana ianareo hiara mankalazan'i Jehovah tsika, hiara hanandratra ny voninahintsika, hiara hideran'Andriamanitra tsika. Dia raina ny tompo noho ny fitantana ny fiainantsika tsirairay avy, ka nahatonga antsika tafavoryndray androany hiaraka hidera. Tononona ho anao manokana ary ho an'ny tokantranonao manokana, ho antsika menakavy mihitsy ny fiadanan'ny tompo amin'ity androany ity. Ary engany izy amin'ny fiadanan'ny tompo zany haendrika ny rehetra izay manaraka izao andarana izao. Fifaliana indray ny miara-banao tokoa hoe miaraka indray tsika androany, ary hiaraka hiompo hidera ny tompontsika. Ary ny tena mahafaly androany dia manana vahiny avo lavitra ny fandarantsika, vahiny izay tsy eto Antananarivo, ny korala taratry ny lanitra avy eo amin'ny fiangonantsika ao amin'ny Fianarantsoa, ao amin'ny fiangonantsika ao Antarandolo, izay ny miaraka amintsika androany. Ary asaina izy ireo mba hiditra avy hatrany hiaraka hidera sy hanome voninahitrin'Andriamanitra. Amin'ity androany ity dia mahafaly mihitsy ny mahita ny fanoloran-tena nreto koraly reto. Lavitra izany Fianarantsoa izany, kanefa tsy nataony zavatra kely ny fanasana zareo ho tonga eto amin'ny fandarana, fa dia tonga ry zareo nanao ny hevitra rehetra ry zareo, nanao ny fanoloran-tena rehetra, ary dia niaraka tamintsika amin'ity fandarana ity, amin'ity androany ity. Koa dia fifaliana ny hiderin'Andriamanitra miaraka amin'ny korala taratry ny lanitra. Izany korala taratry ny lanitra izany dia efa nijoro ela eto miaraka amiketo ny chefny zany, ny mpiandraikitra, ny mpitantana zany korala dia ny chef Ester Ratsimaito. Izy no mitantana zany korala zany, ary zany korala taratry ny lanitra zany dia efa tamin'ny taona 2024 nefa nitondra ny anarana hoe taratry ny lanitra, fa 2020 taona lasa zay. Talohan'izay moa dia korala Adventiste Antarandolo fotsiny, fa izao tsika amin'izay hoe korala taratry ny lanitra ao Fianarantsoa. Efa 2020 taona nanandratana ny voninahitr'Andriamanitra, niderana ny famonjena sy ny fitiavan'Andriamanitra atsika, ary nizarana tamin'ny hafa koa ny famonjen'i Kristy daranak'olombelona rehetra. Tonga miaraka amintsika izy androany, ary miaramba chef tonga soa miaraka aminay, miaramba nireo korala izay vitanareo ao aorianantsika ao, izy ireo niaraka amintsika hiderin'Andriamanitra amin'ity takariva ity. Koa makatoerana renao ary samy vonina mandrakariva ny hanome voninahitran'Andriamanitra hiaraka amin'ny korala taratry ny lanitra. Metsika azy ireo ary misehatra, ary ianao koa tsy efa vonina ampiray fosy fana hiderin'Andriamanitra hiaraka amin'izy ireo. Dahoary.
Love
Mankasitraka ny korala taratry ny lanitra avy any fianarantso isika nanao izay tapany voalohany zay velantsika akaina kely izy ireo ary isika kosa andeha andraindray ny tenin'Andriamanitra dia andray fampaherezana avy amin'izany ao amin'ny salamo faraika amby roapolo amby zato salamo faraika amby roapolo amby zato no hoentintsika aka fampaherezana hamezana fampaherezana angalana hery mihitsy hiatrentsika ny fiainana andavanandro. Ny salamo faraika amby roapolo amby zato dia misy an'izao teny mandry zao aloha hoe fahatokiny izay manana ny Jehova ho mpiaro azy. Fahatokiny izay manana ny Jehova ho mpiaro azy. Ity salamo faraika amby roapolo amby zato ity dia anisan'ny salamo ankasitrahina indrindra, anisan'ny tononkalo ankasitrahina indrindra ao amin'ny Baiboly ary ao amin'ny tononkalo Hebreo dia tena anisan'ny be mpankafy ary be mpihira izany salamo izany. Davida mpanjaka moa no nanoratra izany tononkalo izany ary nanisy feony, auteur compositeur mihitsy Davida mpanjaka nanao izany tononkalo izany ary tany amin'ny hefitrom-paharana no namoronany azy rehefa reny fanodimandry Samuela ilay sakaizany ilay namany tena nitokiny mihitsy teto amin'ity fiainany ity ary nanome torohevitra azy mandrakariva mba tsy sarany amin'Andriamanitra hianterany amin'Andriamanitra. Tena tao anatin'ny zavatsarotra mihitsy Davida no nampinty namany sakaizany Samuel ity kanefa zao modimandry dia tena ohatran'ny valala vaotango tena very hevitra Davida mieritreritra ny fiainana indrindra manoloana ny fahavalony dia isaoro mpanjaka izay manenjika azy ka tao anatin'izany zavatra izany no nanoratany Davida ity hira ao amin'ny salamo faraika amby roapolo amby zato ity. Fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy ny andininy voalohany. Manompo ny masoko amin'ny tendrombohitra aho, avy ahy izany famonjena. Tena fantatra Davida fa anaty zavatra tena farany izay mafy izy. Maty ilay sakaizany, ilay mpampahery azy, ilay mpampirisika azy hiantehitra amin'Andriamanitra. Ary etsy an-daniny ilay fahavalo manenjika azy dia Saoly mpanjaka. Dia mitady famonjena izy, dia manompo ny maso amin'ny tendrombohitra izy. Avy ahy izany tokony famonjena azy. Ohatrany hoe azotsika saintsaina sy vinaniana ny zavatra natonga ny Davida hanoratra ilay tononkira rehefa nahita an'ilay tendrombohitra hoe tendrombohitra aiza ohatra andeha totsika hoe mety ny tendrombohitra Jerosalema izany, tendrombohitra manodidina ny Jerosalema izay voalaza amin'ny salamo fadimy amby roapolo amby zato moa dia voadidiny tendrombohitra Jerosalema ary Jerosalema izay misy ny tempoly, misy ny fitoerana masina izay hipetrahan'Andriamanitra dia mety izany tokoa angamba no nahatonga azy amin'ny tendrombohitra satria mitady famonjena izy ilay tendrombohitra manodidina ny Jerosalema. Nefa koa mety azy vinaniana ihany satria ity deux salamo firana fiakarana ireo vahiny jiosy vahiny tsy mipetraka ao Jerosalema isaka miakatra andeha monjy fety any Jerosalema dia mihira ny ampandehanana ary anisan'ny hira toy ny ampandehanana izy ity ka rehefa mihira ampandehanana ireo dia mahita ny tendrombohitra Palestina indray dia izany tendrombohitra Palestina izany feno altara izay atao amin'ny jentilisa hanomezany fanatitra ho an'ireo andriamanina dia mahita an'izany lalan'izany ny Davida mpanjaka mahita an'izany sary izany angamba satria rehefa mandeha reto mpivandreo dia mahita ny afo mirehitra amin'ireo fanompontsampy atao amin'ny jentilisa eny amin'ny tendrombohitra Palestina dia mahita an'izany angamba Davida no teny hoe manompo ny maso amin'ny tendrombohitra avy ahy izany famonjena. Tena izany mihitsy manitsiaro tena sahirana izy amin'ny zavatra izay lalovany ka izao eo amin'ny andininy faharoa no nanomezany valiny anaran'i Jesosy. Ny famonjena dia avy amin'ny Jehova mpanao ny lanitra sy ny tany. Ny famonjena ny Davida dia fantany fa tsy amin'ny tendrombohitra, tsy amin'ny zavatra hita maso, tsy amin'ny zavatra mety ho levina fa amin'ilay Jehova izay nanao an'ireny rehetrarehetra nanao ny lanitra sy ny tany. Izany no famonjena izay fantatra Davida fa azo ny antoka tena hahatonga azy ho amin'ny fandresena Jehova ilay Andriamanitra. Ary zavatra fantatra Davida tsara fa ity Jehova ity ilay mpanao ny lanitra sy ny tany ity dia izao afaka mandeha amin'ny toerana rehetra
afaka mifanatrika aminy amin'ny toerana rehetra misy azy satria Andriamanitra tsy voafetra ny toerana. Ao amin'ny Jeremia 7 andininy 7 amin'ny 30. Jeremia 7 ka ny andininy 7 azafady dia misy an'izao teny zao amin'ny anaran'i Jesosy. Jeremia 7 andininy 7 ny anaran'i Jesosy. Foana tokoa ny orakoraka any amin'ny tendrombohitra sy ny avoana, marina fa ao amin'ny Jehovah Andriamanitray ny famonjena ny Israely. Zany no lazainy mpaminany Jeremia. Foana ny orakoraka sy ny tabataba ny tendrombohitra fa ny famonjena anay dia ao amin'ny Jehovah Andriamanitra ihany. Ka izao fantatry Davida koa zany, tsy amin'ny tendrombohitra, tsy amin'ny tabataba sy orakoraka ataon'ireo mpivavaka eny amin'ny tendrombohitra maro isan-karazany, fa ao amin'ny Jehovah Andriamanitra ny famonjena. Ary izany Jehovah Andriamanitra zany no nitodiany manoloana ny zavatsarotra izay lalovany. Tena mendry mpiderany zany Andriamanitra zany, satria dia izao tsy matorona rendrehana ny mpiaron'ny Israely. Jehovah mipiaro anao, Jehovah mifialofana eo amin'ny ankavananao. Zany lazainy, zany tononkirany Davida, tsy matory na rendrena ny Andriamanitsika, mpiaro ny Andriamanitsika ary fialofana eo amin'ny ankavanana ny Andriamanitsika. Akaiky atsika mandrakariva ny Andriamanitsika, na inona mitranga amintsika, na zava-doza toy inona aza no mahazo amin'ny fiainanao ankehitriny, dia tadidio fa Jehovah Andriamanitrao no mpiaro anao, fialofanao eo ankavananao, akaiky anao. Tsy Andriamanitra lavitra ny Andriamanitsika fa akaiky, ary manakaiky atsika ny Andriamanitsika. Ary zao mihitsy aza ny lazainy Davida mpanjaka: ny masoandro tsy mba mely anao noho ny andro, na ny volana noho ny alina. Ohatrany hoe manao faminaniana. Ilay voalaza any Apokalipsy 4:10 andiny 7 izy ilay anjely 4 zay nandratsaka ny loza 4 ao amin'ny masoandro, dia mandoro sy mahamay ny olona rehetra zay tsy mety mibebaka. Tiany Davida ho tenenina mihitsy hoe miaraka amin'ny Jehovah dia maharitra ary mitohy ny famonjena. Rehefa miaraka amin'Andriamanitra na ny ho avy aza azo antoka. Ka tena mila miderin'Andriamanitra tsika noho izany toetran'izany, ary mila matoky azy, mila miaraka aminy. Andininy 7, Jehovah iaranao amin'ny ratsy rehetra, eny hiaro ny fanahinao izy. Miaro amin'ny ratsy rehetra, na ara-nofo, ara-bata, na ara-moraly, ara-pitondratena, miaro atsika amin'izany ny Andriamanitsika rehefa matoky azy isika, rehefa mametraka ny fiainantsika tahaka ny Davida eo am-pelantanany isika. Ary ny 9, hiaro anao na mivoaka na miditra hatramin'izao ka ho mandrakizay. Mitohy tsy mitsahatra izany fiarovan'Andriamanitra zany, tsy mitsahatra na mivoaka ianao na miditra ary hatramin'izao ka ho mandrakizay. Mitsahatra, tsy mitsahatra mihitsy ny famonjen'Andriamanitsika. Tena tsara ny Andriamanitsika. Ary misy teny avy ao amin'ny mpanoratra anankiray, mpanoratra kristiana anankiray, ny teny an'izao teny izao zay mampahery tokoa, manoloana ny zavatra mitranga, dia le fiarovana mihitsy ilay Andriamanitra. Zao ny lazainy ty mpanoratra kristiana anankiray ty: mampifanaraka ny tenany amin'izay ilayntsika manokana ny tompontsika. Fialofana eo ankavanana izy, mandeha eo anilantsika izy, ary vonina anome zay ilayntsika rehetra. Manantona akaiky ireo zay mirotsaka manakaiky azy an-tsitrapo izy. Tadidio fa fantany amin'ny anarantsika tsirairay avy isika, ary tiany amin'ny maizy atsika. Endre ny toky ananatsika raha vao miresaka ny fitiavan'i Kristy isika, zay tena manolotry ny ainy hamonjy atsika. Ry havana, tena miendrika ho derain'Andriamanitra, miendrika ho derain'i Jesosy Kristy ilay mpamonjy atsika, satria tena azo antoka miaraka aminy. Na mandalo zavatsarotra ohatrany Davida azy, dia azo antoka miaraka amin'ny, azo antoka amin'ny famonjena tolony. Tsy avelany angozositsika, ary tsy avelany hitarapoka amin'ny tany, fa miaro atsika izy ary fialovana eo ankavanantsika. Tsy mendrika ho terena avy ny Andriamanitsika amin'izany toetran'izany. Ndao anao tahaka ny Davida isika, manompo ny masontsika amin'ny zavatra rehetra manodidina,
fantatsika fa tsy am'ireny ny famonjenantsika am'ireo problème olana sy zavatra maromazo atsika fa ny famonjenantsika dia amin'ilay Jehova nanao ny lanitra sy ny tany, ilay Jehova Andriamanitsika ary tiatsika manakaiky atsika miaraka amintsika mandrakariva. Andeha hitoky amin'izany Andriamanitra zany tsika, andeha hitoky amin'izany Jehova Andriamanitsika zany ary idera azoko noho izany toetrany maneho fitiavana atsika izany. Ho aminao anie ny fahasoavana zany Andriamanitsika zany ary hiaraka aminao mandrakarivana izy. Manaiky azy ianao dia hiaraka aminao mandrakarivana izy ary ho hitanao ny fahasoavana ataony amin'ny fiainanao. Amen. Dia indray tsika hiantso ny chorale taratry ny lanitra avy any Fianaratsoa, Fiangonana Adventiste Tarandolo misy azy eo. Lavitra dia lavitra tokoa kanefa te hiaraka amintsika iderin'Andriamanitra. Dia ilay Andriamanitra mpiaro, fiarovana ary manakaiky atsika. Dia ampitelitsika indray ary izy ireo amin'izao andiany faharoa izao. Tahoary. Canto
Jesosy pamonjiko tino fokoity usolony tsy mety olo e wankarini aho utseinainy eo andrahony lanitra he asambarany tratrako ny tanjoko wampandrosony Jerusalema Tangana, sama huku
Mandidi mandahasa ni fianyaku Kasinawa Disosio Kaitum lesa banin fitatanano Samauku abela kodatiku Malaru mandidi mandahasa ni fianyaku Ambek pitelanya na Disosio Bilang meruang sila para kamika Lequiam tarma, lequiam mangiara, savela con le cocure curi, lequiam piena ngai sampu de dalanga, parushunti Yesus sirpangalalanga. Lequiam tarma, lequiam mangiara, savela con le cocure curi, lequiam piena ngai sampu de dalanga. Yesus sirpangalalanga Amen piteroya Padesosio Ilang derwa Sila para kamina Ikareako Kakalasay kwanaw Sama sa duna si mandinyara kamina Ikarauna Asa madina lao Fasawata siya sa piso Ni masyad lan sa kuntaw na meet niya Kung ano narakan tu Fasyon merakam tu kuyo Buang kurve Angay samput Vatunushnera Vazeshos tu perwer Sema pidera Avlayang enskira Sem vera vera Tu burutana na sombenzera Essa puta cozinheira Mas essas tu burues é uma pideira Avlaianes que lo sembera vera Valena de tu burutana na sombenzera Amen piderona na tesocio Milan de rua se la para camino Sotran'Andriamanitra sika noho ny fahavitany fandarantsika indray androany tena nafinaritra nampiakatra zany ira fiderana zany teo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra ary mino aho fa nankasitrahan'Andriamanitra izany fiderana zay nasandratsika zany niaraka tamin'ny koralina taratry ny lanitra avy ao Antarandolo any Fianarantsoa isaorantsika manokana koa ireo koralina ireo satria nandahateny izy ireo nanolo-teny izy ireo nanao ny fomba rehetra izy ireo hiankarana ty Antananarivo ho vahiny ny fandarana antsakera fiderana tena mankasitraka azy ireo zahay ny amin'izany fitiavana izy ireo hanome voninahitra an'Andriamanitra tsy ao Fianarantsoa ihany fa naaiza intsony izy ireo dia tonga izy ireo hitompo mandrakarivany ny fideran'ireo koraly ireo an'Andriamanitra ary omen'Andriamanitra mandrakariva andry zareo ane ny talenta ny fahendrena ny fahalalana eo ampiderana ilay Andriamanitra zay tompotsika ary mendrika izany loatra isaorana koa anao tany atokantrano tany nanaraka hatramin'ny farany isaorana ho any ampitan-dranomasina any zay tsy mitsahatra manaraka ity fandarana ity tonga ty aminay daholo reny teny alefanareo reny ka dia ankasitrahana ianareo ireny fitiavanareo manaraka amin'ny fandarana miara mitera an'Andriamanitra isika mianakavy ety ampisarana ary alohan'ny
isa rahantsika menakabo dia mahazatra ny mameteny misoratra masina entinao indray makyvakina ny herinandro zay sokatra tsy hoela eo anatrenao ka ao amin'ny salamo fadimy amin'ny zato ny andininy fahatelo dia misy an'izao teny zao zay tianay omenandao ary horaisinao mihitsy entinao mamakivaky ny herinandro zay sokatra tsy hoela rehefa avy eo salamo fadimy amin'ny zato ka ny andininy fahatelo mivaky toy izao ny anaran'i Jesosy ataovo reharehanareo ny anarany masina aoka ifany ny fony zay mitady an Jehova izany ny tiana omenantsika ny tenin'Andriamanitra omenantsika ataontsika ho rehareha mihitsy ny mitady an'Andriamanitra sy ny anaran'Andriamanitra ary ho faly mihitsika mandritry ny herinandro mitady ilay Andriamanitsika satria rehefa mitady azy isika dia izy no manatona antsika omeny atsika ny fandresena omeny atsika ny lalana rehetra zay tokony ale hialana amin'ireo fandrika masaka mandehany zatsisy dia ataovy reharehanao ny mitady an Jehova sy ny manandratra an Jehova ny fiainanao mamefotananao indray raha amin'ny herinandro toy izao raha sitrapon'Andriamanitra eo netindray tsika ary anana mpanakanto hafa indray araka amintsika amin'ny herinandro koa mametraka amin'ny veloma tompoka ary mikopakopa-tanana ho atsika rehetra izay sy ny koraly lataratry ny lanitra dia mamefotananao raha sitrapon'ny tompo amin'ny herinandro toy izay veloma tompoko